Sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana Jona 2024. Ankafaliana indray no iarahana amintsika rehetra izay manaraka ny fandaharana aleoresahana hanao ny sehatra eto amin'ny Record Madagasikara amin'ity alina ity dia asainay ampanajana ihany koa hiaraka aminay ato anatin'ny ora iray rahantsika amin'ny fandaharana hifampizara isika hiresadresaka ihany koa amin'ity alina ity ary no safidiana manokana ny manodidina ny teny malagasy hifampizarana ato anatin'ny fandaharana ao anatin'ny iray volana ny teny malagasy. Raha teo isika amin'ity volana Jona ity dia rariny loatra raha manokana an'izao fandaharana iray izao hiresahantsika manodidina an'izay teny malagasy izay, fa indrindrandrindra hiresahantsika mahakasika mpanoratra iray izay nanana ny toerany, nanana ny lazany kanefa mety hoe adinodininy fisinina hoe misy ihany koa no tsy mbola mahafantatra ho ampahafantaritsika ato anatin'ny fandaharana izany amin'ity alina ity dia ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamin Ranaivo na ny onja izay. Asainareo ianao miaraka aminay hatramin'ny farany ao antsika manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny fahitalavitra eto amin'ny Record Madagasikara, na ho antsika izay manaraka an'izao fandaharana izao any amin'ny page Facebook Record Madagasikara atao anatin'ny fandaharana aleoresahana hanao sehatra, na ny manaraka ny fandaharana amin'ny YouTube ihany koa. Izay no ela fa ho ampahafantaritsika avy hatrany ny vahiny izay nasaintsika manokana hifampizara mahakasika an'izay lohahevitra no safidiana izay amin'ity alina ity. Miaraka amintsika eto Ramatoa Benjamin Tianjanahary Francine izay zanaky ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamin Ranaivo. Tonga soa tompoko ato anatin'ny fandaharana aleoresahana hanao sehatra. Saotra tompoko mindray anay dia faly miarahaba anareo eto amin'ny Record mandray anay izao, miarahaba ny teknisiana ary miarahaba koa ny mpijery ny sy mpanaraka ny television Record rehetra. Ankasitrahana indrindra ianao nanaiky ny fanasanay amin'ity alina ity hifampizara mahakasika an'izay mpanoratra ny onja izay. Miaraka amintsika ihany koa amin'ity alina ity Andriamatoa Andrianalimanana Mamy Benjamin izay zafikely ny mpanoratra ny onja. Miarahaba anao tompoko, tonga soa eto amin'ny plateau ny Record Madagasikara eto fandaharana aleoresahana. Dia faly miarahaba anareo indrindra ihany koa tompoko, misaotra indrindra amin'ny fandraisana, dia faly miarahaba ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny television Record sy ny teknisiana ary indrindra isika mpijery mpanaraka ny fandaharana rehetra. Ankasitrahana indrindra anareo tompoko nanaiky ny fanasana ary nanaiky hifampizara mahakasika an'izay tontolo ny teny malagasy sy ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamin Ranaivo izay, na hoe ny onja araka nambarako teo mety misy ny tsy mahafantatra an'izany kanefa dia mpanoratra nahavita be ho an'izany teny malagasy izany, nahavita be teto amin'ny firenena ary nanana ny anjara toerany. Mialohan'ny hidirantsika aloha makany amin'ny mahakasika ny mpanoratra mihitsy dia araka nambarako teo ao anatin'ny iray volana ny teny malagasy sika amin'izao fotoana izao, hitodika ato amin'ny bebe angambany voalohany hoe ianao izao totsika hoe efa manana zafikely, efa manana zafiafy, efa nandalo vanim-potoana maromaro fahitanao ny hoe ny malagasy sy ny fampiasana ny teny malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Hitanao ve hoe tena mbola mitazona an'ilay teny malagasy anaty fanabeazana raha ohatra hoe ao anatina fianakaviana ohatra na amin'ny fiainana andavanandro, ny hevitra manokana tompoko? Saotra anao. Raha eo amin'ny fianakaviana aloha izany dia misy fiezahana ihany ny hitazomana ny teny malagasy, fampiresahana amin'ny ankohonana. Fa amin'izao fotoana izao moa dia efa maro ny fanabeazana mampianatra ny teny firenena hafa. Dia misy ny ankizy raha ohatra ny terena mihitsy any am-pianarana tsy teny malagasy dia mampalahelo ihany ilay izy satria teny malagasy, isika malagasy dia tokony na any am-pianarana izy mianatra amin'ny teny firenena, fa rehefa any an-trano dia tokony miezaka ny ray aman-dreny mampianatra azy hiteny malagasy mba tsy hanadinoiny ny fiteny malagasy. Ny fahitany Mamy Benjamin kosa an'izay hoe ny malagasy, ny fampiasana teny malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny fampiasana ny teny malagasy amin'izao fotoana izany everiko hoe efa somary mihena kokoa raha pitahaina amin'ny teo aloha
nefa ny tokony mifanohitra am'izay no zavatra tokony ho iainantsika. Tsy fantatro a na le avy amin'le hoe fanatontoloana na avy amina rafim-pampianarana tsy mipetraka tsara, tsy mari-pototra tsara, de mbola ohatra mitsingevaeva foana tsika manao karazana tetezam-bita foana zany niala avy amin'ilay fampianarana miteny frantsay tamin'ny 2017 de nandalo ny 17 zay mantsy ny ordonnance nitondrany tamin'ny fitondrana sosialista. De avy eo niala tam'izay dia niverina am'le fiteny frantsay indray de sadasada eo le izy zany de zay indrindra nefa niaraka nytenenin'ny ramatoa Benjamina Francine teo hoe raha misy ezaka ho an'ny isam-pianakaviana isa-tokantrano dia everiko fa tokony mbola voatazona tsara ny fahaizana sy ny fitenena ny malagasy eo amin'ny ankizy zany any amin'ny isa-tokantrano. Isika ve de ho ambakan'ny fianakaviana malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina. Misy any tena fianakaviana malagasy miteny mijoro vavolombelona izy ao anatina fandaharana fa ny zanany mandeha mianatra de satria any andafy izy de am'le fitenin'ny firenena misy azy fa rehefa tokantrano izy de miteny malagasy ranoray izy mianakavy de tsy adinin'le fianakaviana mihitsy le ankizy le izy de isika ve ho ambakan'izany isika nefa eto toerana de everiko hoe tokony misy ezaka bebe kokoa zany tokony ho ataontsika. Fa raha ny hevitra manokana toko tena harena ve ny fananantsika no teny malagasy io? Ny teny malagasy hoe tena harena ve? Ny fiandohan'ny teny malagasy aloha tsy ho vavahantsika eto fa tsy ho ampy ny fandaharana. Tsy ho ampy ny fandaharana moa ny misy olona tena afaka manazava an'izay bebe kokoa. Fa raha ny zavatra iainana zany de tena harena tokoa ny teny malagasy. Voalohany indrindra aloha isika eto Madagasikara zany dia nosy. Nositsika dia tena ohatrany hoe misy mahatsara sy misy maharatsy azy zany. Le mahatsara azy aloha hoe tsy mifandray loatra firy amin'ny olona tsika de noho zany zany tokony mahatazona ny maha isika antsika. Ny maharatsy azy indray nefa hoe raha tsy mifandray loatra amin'ny olona indray zany tsika dia mety tsy mahafantatra ny zavatra mitranga ivelany misy amin'ny manosy antsika. Harena ve ny teny malagasy? Tena harena lehibe mihitsy, tena harena lehibe mihitsy. Za mbola tsy tany Afrika fa ny henoko aloha zany araka ny fitenin'ny olona de hoe any Afrika, any Inde de tena any Aziny zany de tena vao mandingana lavidavitra kely ianao de efa miova ny fomba fiteny. Tsy takatra ao zany, tsy mifankahazo. Fa itsika eto Madagasikara na hoaiza ianao na hoaiza na de afaka mifankafantatra fitenenantsika. Mila miezaka kely fotsiny manao ezaka manokana kely de efa mahatakatra hoe zao ny hevitra zay. Na any avaratra ianao amin'ny fiteny Antakarana sy Sakalava, na any atsimo ianao amin'ny fiteny Antandroy sy Antanosy sy ny Mahafaly sy ny Vezo, na any Fianarantsoa fiteny Betsileo, na amin'ny ilany Atsimo Atsinanana iny amin'ny fiteny Paritra amin'ny Atsimo Atsinanana iny, manomboka amin'ny Antanosy miakatra makany amin'ny hatrany amin'ny Antambahoaka ny Mananjary any, na ny ao Toamasina moa zany de fiteny Betsimisaraka, ny amin'ny ilany Andrefana rehetra iny fiteny Sakalava, ny Akabeazany fiteny Tsimihety de mila miezaka kely de mifankahazo. Ny eto ampovoantany moa zany de misy ny fiteny Merina, misy ny fiteny faritra ampovoantany any toy ny Ambatondrazaka na Moramanga. Fa raha voazoinao le izy de maningila tsofina kely ianao de miampy an'le efa ny anarana tany am-pianarana na zay nifandraisanao tamin'ny olona de azonao zay tiany lazainy. Tsy very mihitsy ianao. Zay zany ny proof fa tena harena le izy ary harena ahafahantsika azontsika trandrahana entina mampandroso ny firenena. Ary naiza manera-tany raha vao maheno malagasy miresaka fotsiny de efa fantatra hoe malagasy zany de mifankahazo foana ny fitenenana. Ho an'ny ramatoa Benjamina Tinjanary Francine, aminao tena harena ve ny fananantsika ny teny malagasy tsika io? Tena harena mihitsy ny fananana an'io ary tena tokony hotrandrahana mafy mihitsy mba hitazomany ankizy azy satria raha amin'izao fotoana izao de
miresaka ny tanora reny dia ampifangarony le teny malagasy sy ny teny vahiny dia manjary manimba ny sofina miaino an'le izy kanefa zavatra tokony mba hitana ny malagasy fa dia mianatra any am-pianarana dia tsy mampaninona amin'ny teny vahiny, teny pirenena fianarana any fa raha ety ivelany kosa dia tokony mba hanaja an'ilay izy satria dia tonga amin'ilay tenenina teo hoe naveza dia mifandray foana mifankafantatra amin'ilay fiteny fa tsy sarotra mamantatra an'ilay izy hoe izao no tenenin'ilay olana izao io fantatra. Izany hoe azo atao tsara ny hoe sady tena mahay sy mahafehy ny fiteny vahiny no mahafantatra sy mahalala tsara ary mahafehy ny fitenitsika malagasy. Izay mihitsiny tena mitombona mihitsiny izay dia izay ilay hoe ny an'ny hafa fehezina fa ny an'ny tena ihany koa. Araka ny nambara teo efa ao anatin'ny fifampizarana moa isika misy ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamina Ranaivo izay fantatra amin'ny hoe ny Onja. Afaka mba ampahafantarina anay ve tompoko hoe iza moa izany mpanoratra ny Onja izany? Io zany dadako dia izany zanany faravavy dia izy tamin'ny mbola 9 taona izy zany nanomboka nianatra dia tia ny teny malagasy izy ary ny any am-piangonana nianatra sekoly lahady dia avy eo dia tsy namela ny teny malagasy mihitsy izy fa miezaka nanao an'ilay izy nampafantatra an'ilay izy amin'ny olona miezaka nampianatra nianatra tamin'ny sekoly école normale MPF taloha moa zany izy tamin'ireny dia ny fahaizany tsy narino mihitsy na teny inona fa dia tsy maintsy nataony ny teny malagasy nanaraka cours par correspondance tany Paris fotsiny izy tamin'izany nanampy azy fa tsy very tamin'ny teny malagasy. Izany hoe izy ilay tena hoe nahafeny an'ny hafa fa tena nanandratra ny teny malagasy. Nanandratra ny anazy mihitsy izy dia nivoaka mpampianatra izy rehefa avy nianatra tamin'ny école normale tao Mazorivo dia sady nitondra fiangonana izy zany nitendrena misy toerana maromaro nanendrena azy dia sady mampianatra izy mitondra fiangonana izy no tsy adinony manoratra an'ilay boky amin'ny teny malagasy nataony dia ho teneniko hoe nahatonga azy ny anarany solona anarany taloha Ravonina izay satria nanoratra an'ilay boky amin'ny teny malagasy dia nefa nipetraka tany Tamatavy izy sendra ny cyclone ohatran'izao niseho tamin'ny teo iny fa mahery be tamin'izay dia nitsofin'ny cyclone ny trano rava daholo nivery daholo zany ny asa sorany rehetrarehetra tao dia izay nampahatonga azy nanapa-kevitra hoe ataoko hoe ny Onja ny anarana izay no nahatonga ny solona anarany hoe ny Onja ary noentiny tamin'ny mampanoratra azy io. Mety misy anampiana izay manodidina ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamina Ranaivo izay ve? Ny anampiana izay le cyclone tamin'ny 7 zay tena mahery tahaka ny tamin'ny farany teo ny azo tetontsika zany dia arak'izay zany tsy dia nisy zavatra voatahiry firy fa zay sisa voatahiry kosa zany dia ny tena nahavariana zany tany Tomasina izy zany ankoatran'le fampianarana sy ny fitondrana fiangonana dia nanangana sekoly koa izy tany nanangana sekoly izay nataony hoe sekoly école Henri IV dia io sekoly naorina io ny tena nampiavaka an'izy io dia nampianatra ny olon-dehibe hamaky teny izy tao anatin'io tamin'ny sekoly io amin'ny alalan'ny fampianarana hariva zany cours du soir hozy izy tsika dia ny tena nahavarianako rehefa nijery zay mba sombotsombony kely tavela tao anatin'le vata mba tsisa tsy simba zany dia
nanao fikaroana tsy eritreretina hoe pasteur mpitandrina tsotra zao izy zany fa eo izy vao tonga sainanao mijery izy aiva izy mikaroka izy manao matematika, manao ny fiteny pirenena reo, fizika, chimie, ao anatin'le any eo anao zany mamadibadika tena tsy nijanona fotsiny tam'izao izy zany, zay zany no tena anisan'ny nampiavaka azy koa zany ankoatran'lay hoe fa fifotorany amin'ny fampianarana ny teny malagasy sy ny fanoratana boky, fanoratana amin'ny teny malagasy, fanoratana ny teny malagasy, tononkalo, tantara tsangana, tantara ndray mielatra, tantara mitohy. Fa ny tena nampiavaka azy indrindrindra zany dia ilay boky efa nanoratra tamin'ireo gazety-piangonana maro izy aloha zany tamin'ny fotoan'andro zany, ny mpanolontsaina, ny gazety mpamafy, fa ny andraikitra manokana izy zany taty aoriana atao hoe talen'ny fanoratana izy zany amina hoe gazety fanolokoloana. De ao anatin'izay misy lahatsoratra maromaro mikasika ny fanabeazana, mikasika ny fiainam-pianakaviana, mikasika ny fiainam-panahy indrindrindrindra ihany koa satria izay no mahampitandrina azy tsiny. De ny tena nandray anjara ihany koa izy zany tao anatina fifaninanana nampanaoviny reny sehatra samihafa reny zany. De ohatra hoe tantara ndray mielatra hoe Andriamianta, zay nahazo ny loka voalohany izy tam'izay dia nisy tononkalo ihany koa zany navoakany nahafahany sitraka an'izay loka voalohany zay. De ny boky nosoratany moa zany ny tena mitoetra zao de hoe ny volavola ranomaso ary ny tena nampiavaka azy indrindrindra dia lay rehefa manoratra izy amina vanim-potoana, ohatra hoe vanim-potoanan'ny Pasika, dia lay eritelo teo Golgota dia ao anatin'iny zany misy rindra ataontsika hoe misy haiteny kely, misy tononkalo indrindrindrindra, dia iny rehefa narafitra dia azo alovina an-tsehatra zany le izy. De ny anankiray ho an'ny krismasy mbola tsy navoakany izy io, fa le rakotsotra kosa eo am-pelantananay ankehitriny am'izao fotoan'izao zany, rehefa namadibadika kely an'le vata mba tsy simba zany de ho avoakanay aoriana kely eo zany mikasika an'izay fety krismasy zay zany le izy. Fa ny tena anisan'ny nampiavaka azy indrindra ihany koa rehefa manoratra de acrostiche moa le fiteny zany hoe ohatra hoe mamy le lohatenin'le tononkalo dia miaraba anareo etona dia mandray de M de manomboka amin'ny M daholo le andalana vitsivitsy iny de A ndray manomboka amin'ny A daholo ndray le vitsivitsy iny de miverina M ndray de miverina I ndray. Zay anisan'ny tena niangaliny ary nanana ny talenta manokana. Ohatra ny tanàna ny Soatanàna zay misy ny tobi-foazana io zao de navitany an'izay mihitsy hoe Soatanàna de lariny ao anatin'izay le izy. De ny boky anankiray farany tena nampiavaka azy dia ilay atao hoe ny ohabolana malagasy azavain'ny onja miaraka amin'ny razanaky ny andro. De io boky io hafa ny fisehon'izy io, ny fomba nanehoany azy. Tsy ohatran'ny boky fahitantsika rehetra hoe manazava ny mombamomba ny ohabolana, fa nataony resaka hifanaovana, zany hoe namorona anaran'olona anankiray zany tahaka ny resaka aminy tao anatin'le nanoratra an'le ohabolana izy zany zany hoe nanadiady izy zany mikasika an'le ohabolana hoe ahoana ny avian'io ohabolana io, dia rehefa vita ny fanadihadiany de le fanadihadiany iny nataony ho resaka ny fanazavana ny ohabolana iny zany nataony ho resaka hifanaovana amin'olona anankiroa, dia mametraka fanontaniana le olona
dia mamaly izy a mikasika ny fiaviany obolana io, mikasika ny hevitry obolana io, dia nomeny anarana hoe raha ny zanaky ny andro raha zanaky ny andro a lay olona ifampiresahany zany, tsy tena nisy le olona fa foronina zany a. De io boky io zany am'izao fotoan'izao a tsy mbola misy, mety misy any amin'ny tranombokim-pirenena any na any amin'ny tranomboky munisipaly a na any amin'ireo tranombokyna olona natokana ho am'izany, fa everiny taranaka aty afara ho amaroana indray zany mba ho fantatry ny taranaka ny malagasy rehetra. Ary tena mahaliana fa ny fanontaniako mitodika ato amin'ny bebera Benjamin Tinjanary Francine hoe inona no antony na tapa-kevitra anareo hoe andao rangahy isika andeha hanamarika an'izay fa 30 taona nahaterahan'ny mpanoratra ny onja izay. Efa nankalaza ny 100 taonany ihany aloha izay tamin'ny Desambra 1996, dia avy eo tamin'izay fotoan'izay izy a mbola vitsivitsy zany ny zafikeliny teo, dia nisy ny zafiafy vitsy ihany koa, dia zafindohalika efa nisy anankiray tamin'izany. Dia amin'izao fotoan'izao efa be dia be zany le zafiafy rehetrarehetra le taranaka ato aoriana, dia ireo no nieritreritra ny resaka tamiko sy le rahavaviko anankiray, satria mirahavavy izay sisany ao hoe tokony ahoana raha mankalaza ny 30 taonan'ny dadabe tsika fa avela fotsiny amin'izao ve. Dia nanaiky izay mirahavavy a, dia izay no nampahatonga an'ireo ankizy ireo a niezaka hanao an'le izy, satria tamin'ny fony fahavelony zany izy a be dia be ihany ny tany teteziny rehetra, ary amina mpampianatra azy nampitandrina azy. Dia nisy ny sekoly nosokafa ny école biblique, école supérieure ny Ravoahangy zao nisy école biblique atao, dia tany Lafy nisy école supérieure di Lafy, dia tany Ambositra izy nampianatra atao amin'ny Benjamin Escanty. Dia tany izy a tsy vitan'ny mampianatra fa mitondra fiangonana, dia ny fanjakana raha nangataka taminy koa mba hampianarana ny zanany teny malagasy io, dia nataony le izy, dia mampianatra an'ireo zanak'ireo tany an-tranony izy tamin'izany. Dia avezivezy ohatra zany impiry izy mibetsaka niverina tany Tamatavy, dia tany Fiaonana. Zay zao ny fotoana farany nanokatra sekoly biblika tany izy, any MPF zao missiona protestante française taloha, satria tsisy mpampianatra tao, dia niezaka nanao an'io izy. Dia tany nefa izy tsy vitan'ny fampianarana nataony fa manoratra izy mandritra ny herinandro izy zany a, Alatsinainy, Talata, Alarobia, Kamisy, Zoma mampianatra, dia rehefa Sabotsy a dia mandeha mivoaka mitondra fiangonana indray, verina Alahady, ohatran'izay foana ny fiainatra nandritry ny elabe. Dia tany Fiaonana izy moa zany dia efa lasa retraite izy avy eo 56 efa tamin'izay. Fa izy tany Fiaonana io a dia mbola nisy tamin'ny Metsoromenotra ny teniko hoe tamin'izy nanaraka an'le cours par correspondance tany Andafy ireo, dia tiany a nahazoany fisainana be zany a namakiny an'i Corneille sy Racine. Dia tamin'izay a nahatonga azy nanoratra tantarany Davida sy Goliath. Dia izay a nampilalaovin'ny mpianatra tany Fiaonana. Dia avy eo moa izy nijanona teto Antananarivo, amin'izay verina teto. Izy nijanona teto anefany a tsy vitany hoe mipetra-potsiny izy fa mbola antsoin'ny olona mandeha mitory-tena izy dia mandeha makany, ary andavanandro izy a dia mampianatra malagasy tamin'ny sekoly maromaro teto, sekoly Paul Minot, Ambohijatovo Avaratra, Ambatonakanga sy tamin'ny école privée reny mampianatra sténodactylo tetsy Isotry. Teo zao nampianarany teny malagasy koa. Dia mandra-paha izay. Tena betsaka ny asa sorany raha izay fitantarana ireo taranak'izay. Raha ny boky fotsiny mety hoe firy eo no tadidin'ny bebe zao hoe tena
tena boky voasoratra ny ankoatra ny asa soratra sasany izay mety hoe tsy ananantsika satria mety very tany amin'ny cyclone tamin'izany. Ataoko hoe angambany fa misy folo mahery angambany aloha izay no tadidiko. Satria zao ohatra nisy tamin'ny teny Ambotrimanjaka tamin'ireny ady be ireny, rehefa teny izy dia nanokatra an'ilay école supérieure Ambotrimanjaka io. Dia tamin'io izy nanokatra an'ilay boky hoe Hasondroto ny taranaka tamin'izay. Dia avy teo moa izy vao nalefa tany fihaonana izay. Dia ny tenenin'ny zafikeliny tetsy moa zao, ilay bolana malagasy iny izany ny anina farany nataony iny. Satria ilay izy efa nandeha nitetitety anina rehetrarehetra eo, ohatran'izay no nisintona azy amin'ilay fiteny hoe izao izany dia fanazavana an'ilay izy. Dia tao amin'ny radio nanaovana an'izy hoe raha zanaky ny andro. Dia tadidintsika tsara angamba anisan'ny Jeanne Rasonary Malala. Izay iny niaraka tamin'ny fananana tamin'iny bolana malagasy. Manao ahoana no mety ho endrik'izay fanamarihana ho ataonareo izay tompoko? Ny endriky ny fanamarihana aloha zany dia tsy hoe fanamarihana indray mielatra ilay izy, fa satria mbola eo am-panangonana ny mombamomba ny dadabe zany zay dia sady mitrandraka zay io mijery no mampafantatra ny reto taranaka no miezaka mampafantatra ihany koa ny manodidina rehetra zany ny olona ivelan'ny fianakaviana. Dia tsy hoe indray melatra ilay izy fa eritreretina hoe mandritra ny taona iray eo zany no ankalazanay azy anomboka amin'ny volana Aogositra izao. Dia ao anatin'izany zany tsy maintsy ho hita ao anatiny ny fotoam-pivavahana amin'ny mahampitandrina mitondra fiangonana azy. Dia eo ihany koa ny fianaran'ny reto taranaka ny hira izay noforonina satria marobe ny hira voarakitra solfa. Zay le boky io zany dia mbola mitady ny very koa ny taranaka satria misy maromaro tsy hita le izy misy boky natambany ao daholo zany nisoratany rehetra fa misy efa vita dika izy io fa dia reny aloha zany no trandrahana fa mbola ezaka ifandray amin'izay mety ampelantanany izy le boky tsisy mahalala zany hatreto aloha fa dia mbola mitady ny very ny fianakaviana. Dia filalaovana reny tantara ny soratany reny zany eritreretiny hoe ao anatin'ilay fankalazana ihany koa zany zay. Dia eo ihany koa ny karazana atao hoe dinidinika lohabary an-dasy zany manodidina ny teny malagasy izay heverina fa angalana iangaviana anasana olona manam-pahaizana manokana mikasika ny teny malagasy anazavazava ny mikasika ny hoe nahoana ny nandraisana sy ny ainan'ny ny onja Andriambavilanitra Benjamina Ranaivohina ny onja ny mikasika ny manodidina ny teny malagasy. Dia ny tsy adino ihany koa araka ny lazainy neny fara teo zany le fandaharana atao amin'ny radio Madagasikara fampelezam-pirenena malagasy izy tamin'izany radio diffusion nationale malagasy. Dia ny raha malala moa zany ny hoe very ny aram-pirenena tamin'ny 2021 kanefa nahatahiry horonam-peo vitsivitsy ny fianakaviana. Tamin'izany tsy mbola misy hoe fisi-draka na fisy izao fa tonga dia misy mandeha ny radio dia tonga dia alaina amin'ny micro eo fotsiny. Dia mety mikasa tsaoka mety inona fa mbola ho tadiavina zany ny fomba rehetra ahafahana mamadika azy ho nomerika zany mba azavazava kokoa. Dia heverina fa ho azo atolotra ny tompona andraikitry ny serasera amin'ny ministera PIA ny serasera eto Madagasikara zany mba ho tahiry ho an'ny firenena sy ny taranaka mandimby le izy. Tsy dia betsaka le horonam-peo fa nefa kosa nefa mba misy tavela aloha zany dia isaoran'Andriamanitra fa mba tsy lasa lavenina. Dia eo ihany koa ny
atao hoe fiarahana misakafo mba hifampiaonany ny olona rehetra zay nanodididina ny dadabe zany a sy ny fankafantatra taminy a dia mifampizara ihany keo anatin'izay rehetrarehetra zay zany hoe manahoana ny fitoerany sy ny fipetraky ny teny malagasy amin'ny rehefa tafahoana eo zany tsy voafaritra hoe fandaharana anankiray mety mahasadakadaikatra fa tafaray ao anatin'ny sakafo dia ny tena tsy adinoina indrindraindrindra dia ny fanamarona fiezahana indray zany amoaka ireo asa soratry dadabe zany amin'ny andro ankehitriny zany dia mba horasinay an-tanana satria maro le boky zao inoko fa misy tsy manana mihitsy tsy mbola nahita an'izy nefa rehefa mahita an'izy eo anao dia gaga hoe tsy mbola nisy endrika ohatran'ity ny fanazavana ny obolana malagasy raha ny boky obolana malagasy misy sy mivoaka hitantsika eny amin'ny tsena ankehitriny dia zay zany anisan'ny trandrahanay keo zany ho ataonay zay voany ao anatin'ity heritaona ty fankalazan'izay mety hoe nisy somary manititika kely ary anta kely ary rehefa avy eo fa mety hoe nisy asa sorany manokana ve tena nanamarika ny ramatory Benjamina Tinjanary Francine tamin'ireo asa soratra be dia be tena hoe nataon'ireo nisy hoe anankiray tena nanamarika anao ve sa hoe nisy maromaro tena nanamarika anao hoe aty kosa tena tsy adinoko mety misy iainao mihitsy aza ve afaka ataontsika kely eto fandarana izy moa zany amina zanaka evangelista azy dia tsy nanary mihitsy ny mahazay azy izy fa ny asa sorany moa dia reny fa voateniteny le teo reny ihany fa ny zavatra tena tadidiko tsara tamin'ny mihitsy dia zao tsy vitan'izany ihany fa misy hira tao amin'ny firana namorona ny feo dia inona ohatra izay hira ohatra hoe avy fanahy eo dia namamely ny tafiotra lehibe zay dia avy eo tao amin'ny salamo ilay hoe endre lehibe sy mahatalanjona tokoa dia tamin'ny andron'ny président Philibert Tsiranana izy tsy adino koa dia anisany nandray anjara tamin'ny faninanana n'iny hira-pirenena iny izy dia laharana fahatelo izy tamin'izay fotoana izay dia maro be nanamarika tao anatin'izay tena maro tamiko le izy satria za zany tao anatin'le fitombon'ny saiko sy ny dia tena voataizany tao anatin'izay asa soratra izay tao mihitsy izay ary ho an'ny zafikely manokana nisy tena hoe manamarika anao manokana ve tamin'ireo asa soratra le asa sorany aloha zany raha mbola tsy resaka ny asa soratra aloha zany fa rehefa mamangy anao zany tonga any an-trano dia manontany izy eto ty ny kahie dia voadina kely mijerijery eo izy dia manatina dia tena tsy avelany hipetrapetraka ianao zany ao anatin'le izy fa ianao raha gaga kely ahoana koa ny ataon'ny dadabe zany fa satria ianao manora ray aman-dreny dia mamoaka an'le kahie ianao dia mamaly zay fanontaniana apetrany eo tsy fantatra amin'ny toetrandro ankehitriny raha mbola misy ray aman-dreny mahavita an'izany aloha ndrao ray aman-dreny lehibe manoloana ny zafikeliny zany mandeha mitsidika fa zay ny anankiray fa mikasika ny asa sorany ilay obolana malagasy mihitsy ny tena nahavariana kely tsy tena mbola hafa kely ny tondrany le nitondrany azy mihitsy le ny tena nahagaga koa zany dia zao hoe ahoana re ny fomba nanaovan'ny dadabe ny trandrahana ny obolana anankiray ohatra hoe ny azo ny vaniko lakana ny tanina ny rininy tsara ohatra zany zay le izy fa ny fiandohany obolana io dia vitany tantara mihitsy le izy hoe zao dia zay am'izay le fikarohana mihitsy ny tena iny zany ny tena nahavariana hoe tena tsy ananany zahay taranaka ty afara aloha zany hiezaka satria boky voalohany ka hatramin'ny boky fahaenina le ao
de efa satria kosa aloha ny taranaka aty afara mba misy ihany nahita nandia fianarana zany dia efa fampiresadresaka hoe alao fa hotrandrahantsika indray ny toyany manomboka amin'ny boky fahafito ka hatrany amin'ny zay boky afarany andray zany fa ny zava-dehibe de hoe ho apetrakitsika eo anivon'ny rafitra piahiny zon'ny mpanorona sy ny mpanoratra aloha ny efa misy dia anohitsika amin'ny fomba nanaovan'ny dadabe azy zay fa le ohabolana malagasy zany tena nanamarika mihitsy hoe tena hafakely ty tena manao poatsatroka dadabe fa tena zava-dehibe de ny afatra voarainay moa zany zao satria ohatra hoe Rabe Samuel na Ibesa anisan'ny mpianany mbola velonayna zany Ibesa any ampitan-dranomasina de nanontaniana izy de ny fijoroan'ny vavolombelony ao anatina fehezanteny roa na telo nataony Ibesa nanoratra izy hoe tena nanana anjara andraikitra lehibe i Andriamavonjy Benjamina Ranaivo na nionja teo amin'ny fampianarana ny teny malagasy ho an'ny taranaka malagasy dia manantena fa ianareo taranaka izahay zany dia anohy ny asa zay nataony satria raha ny vanim-potoanany aina zany mbola atao anatin'ny fampianarana frantsay sotrotro zany de tena nahavitany zany zavatra zany izy zay raha ohatra fotsiny za moa zany teo nyteneniko hoe te hianta kely fa raha tena tiako ara zao hoe teto amintsika le boky de nafahantsika mijery an'le asa soratra tena mahaliana le izy na ho an'ny mpandalina ny teny malagasy fotsiny ara amin'izao fotoan'izao tena miroborobo be mety hoe misy mandika vilana ny ohabolana sy ny sisa ilainy zay fanazavana zay raha ho anao manokana inona ny tena ataontsika hoe izy zany zao tamin'izany fotoana zany nanana ny anjara toerany nametraka zavatra be dia be teo amin'ny teny malagasy sy ny fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy ianareo taranaka ty aoriana inona no eritreretinareo hoe tena tsy hahavery an'izay efa antom-pisiny moa zany ty le fanamariany sy fankalazany ty fa hoe mety tena ao anatin'ny lavitrezaka ho anareo mihitsy ve no hoe ho ampidirina ny anatin'ny boky any ampianarana ohatra ny ireny zay fandalinana no ohabolan'izay na ohatran'izay ny etaetanareo azo eritreretana tsara mihitsy zany azo eritreretana tsara mihitsy zany hoe boky entina mampianatra ny kasika ny ohabolana malagasy ny ohabolana malagasy zay nisoratan'ny ray aman-dreny Andriamavonjy Benjamina Ranaivo na nionja satria araka ny teneniko teo hoe tsy fanazavana tsotra fotsiny le izy fa tena misy fandalinana be ao anatin'le izy de azo atao tsara mihitsy ny mieritreritra an'izay zany satria ny taranaka ankehitriny ko mba miezaka tsy andrarak'ilombiandoha mba miezaka tsy hoe ho diso anjara ao anatin'izay fa mba ampisongadina indrindrindra ny mahamalagasy atsika sy ny fitenen'ny teny malagasy zany matoa tonga amin'izao fotoan'izao efa mamaraparana fandarana santsika satria minitra vitsivitsy sisa no ananatsika matoa tonga amin'izao fotoan'izao hoe tsy adino ny mpanoratra Andriamavonjy Benjamina Ranaivo na nionja de nisy andraikitra noraisinareo zanany nampitaina taty amin'ny taranaka nanao ahoana ny ainana n'izany hoe ny anareo ny aina no be aziny de rehefa aveo amin'izay misy ny taranaka mba ho fantatra ireo taranaka ireo sy tsy ho adino ny zava-nisy nataony ny asa sorany nanao ahoana ny fampitondrana ny nampitanany zay taty amin'ny taranaka raha ho anao manokana de zay moa zay miverina amin'ny anina ihany hoe amin'ny nampitandrana azy sy nampampianatra azy de izy tsy manaiky mihitsy an'ireo taranan'ireo izy hoe hijanona fotsiny amin'izao satria izy nahay ny tenim-pirenena maro de nahay nitendry zava-maneno izy zay mandalo teo aminy de hainy daholo zany de nitereny zany ny ankizy hoe mba hianatra ny hitendry zava-maneno de mba hianatra ny teny boky nosoratany de tsy hanary ny teny malagasy fa nazaha zao ara tamin'izaho mbola kely nampianarina manoratra mbola tsy niditra tamin'ny ampianarana de ny boky ny salamo sy firana io no niterenina
asiako nianarana manoratra tamin'izany dia mbola nataony amin'ny zafikeliny izay sendra azy taty zany izay tao rehetra nataony an'izany. Ary izy raha ataoko hoe talohan'ny hafatesany raha dia mbola nanafatra hoe tandreo mianina, azadia mianina, terery ianao dia ny ohatran'izany dia zafikeliny ohatran'izay dia tena Zany efa tena fitaizana nipetraka mihitsy ilay izy dia mbola tohizana mipetraka mihitsy ilay izy. Mamarana ny fiarahana satsika tompoko satria efa minitra ataontsika hoe eo amin'ny 10 minitra mahery kely eo sisa no ananantsika tao anatin'ny fandaharana anamarika an'izay faha-telopolo am'izao taona naterahan'izay ianareo taranaka naterahan'ny mpanoratra Andriambovonjy Benjamina Ranaivo na ny Onja. Mety misy ve ataontsika hoe karazana tosika andrasanareo avy any amin'ny tompona ndraikim-panjakana raha tsy resaka tsika efa tsy ministera ny serasera sy ny kolontsaina ahafahana manome sehatra ny fampafantarana ny mpanoratra toa ny Andriambovonjy Benjamina Ranaivo na ny Onja eo amin'izay sehatry ny kolontsaina izay. Ny tao-trano moa tsy efa nirery ary ny asa vady-drano tsy vita raha tsy fanakonana dia tsy ho tonga namana vao mavomavo akory raha toa ka misy fanampiana tsy voatery hoe avy amin'ny ministera PIA ihany na ny ministeran'ny fampianarana io na ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina fa na amina olona hafa ihany koa zany izay vonona ny anohana ny fampiroboroboana sy ny fampielezana ny teny malagasy dia raisinay an-tanandroa mihitsy tsisy tsy ambakabaka zay ao anatin'izay. Efa nisy ihany ny dinika ny fanaovana tamin'ny tompona raikitry ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera dia amin'ilay fotoana anaovana fampisehoana na fanehoana ireo asa sorany sy ny fanehoana an-tsehatra mihitsy zany ohatra hoe hira na tahak'izay na ny inona moa izy teo ny sompo-tantarany soratany na ny tononkalo ny soratany dia ireo zafikely ireo zanaka sy zafikely sy zafiafy no iangaly an'izay dia efa nisy ihany dindinika hoe mba angataka fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera zay ahafahana maneho zany ampahabe maso amin'ny toerana malalaka anankiray an'ny ministera dia efa mandeha ny fampiresahana mikasika an'izay satria efa natsidika zareo hoe tsy an'ny fianakaviana rery Andriambovonjy Benjamina Ranaivo na ny Onja fa an'ny malagasy rehetra na ny asa sorany mino mihitsy fa tena vitsy ny olona mahafantatra azy tena vitsy ny olona mahafantatra azy dia fotoana zao amin'izao fankalazana faha-telopolo amby zato taona zao ho fampahafantarana ho an'ny olona rehetra hoe toy zao zany mpanoratra zany sady mpitandrina no mpitendry zava-maneno mpamorokira dia toy zao izy mombamomba azy zao ny asa soratra sy ny asa vitany dia mba ho fantatry ny taranaka faramandimby tsy ho anay ato amin'ny fianakaviana ihany fa ho an'ny zanaka malagasy rehetra. Fa be tena mahafinaritra koa zany ny ataontsika hoe fiombonana manodidina izay le fanomanana izay ho anareo taranaka sy fianakaviana. Anisan'ny tanjona anankiray anisan'ny tanjona koa zany zay le fampiraisana ny mpianakavy ao anatin'izay satria tsy afenina ray verina hoe fa tsy ao amin'ny fianakaviana misy ny fianakaviana ihany no ny rotorotrom-piaina sy ny tsy fankafantarana loatra fa ararotina zany izay mba isiny ny fifankazona bebe koa isiny ny fampafantarana bebe koa hoe ranona sy ranona sy ranona fananganana ny tetiaran'ny fianakaviana manontolo satria raha anatin'izay 30 taona izay dia everina fa misy mianina tsy fantatra hoe iny ianina moa zanak'ranona na zao ny anarany zao ny mombamomba azy dia fotoana anankiray zany zay zao ahafahana manatanteraka an'izay dia miverina amin'le teneniny fara tamin'ny voalohany hoe fampisongadihana ny asa sorany sy ny zavatra ny asa vitany ary indrindra fampitomboana sy fampiroboroboana ny fankatiavan'ny fianakaviana. Manao ahoana ny ainan'ny Ramatoa Benjamina Tinjanary Francine izay le hoe fiombonana manodidina ny fanomanana le fankalazana io anareo? Tena fifaliana ao aloha le izy satria hatramin'izay zany dia ohatran'ny mparitadritaka le ankizy amin'ny asa moa sy ny anina. Iny hatramin'izao raha any an-dafy raha misy zafikely sy anona mipetraka any dia nefa rehefa naheno
hoe anao zao tsika dia izy moa ny filovan'ny anina moa dia nanaiky daholo dia faly hoe tanterao zany fa tsy maninona fa tena mahafinaritra le izy mamelo maso ny ray aman-dreny. Mamarana fandaharana tsika tompoko, ianao no omeko fitenenana voalohany inona no hafatra mety ho apetraka ao, mety tsy ho an'ny fianakaviana ihany satria araka nambarantsika teo hoe tsy an'ny fianakaviana irery intsony fa tiana ny ampahafantarana ny asa sorany ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Inona no mety hafatra tianao atsipina ny antso, tianao atsipina ny teny avy any aminao ho an'ny mpanaraka ny fandaharana? Misaotra tompoko, ny famaranako ny teniko moa dia izao hoe aoka isika malagasy mba hitana ny maha-izy antsika fa tsy voareborebo ny tenim-pirenena hafa. Tsara ny mahay ny tenim-pirenena hafa nefa ny antsika dia tokony ho tazomintsika ary tokony ho andrianitsika mihitsy ihany ny fiteny malagasy mba tsy ahafaty momboka an'izany ho an'ireo taranak'tsika satria dia mitombo ihany ny taranaka mandeha dia mandeha nefa misy koa ny fampianarana mandeha ny teny vahiny samihafa dia mba hisondrotra tsara, hitoetra tsara eo amin'ny malagasy anie ny fiteny malagasy fa itsika tsy mifanarina ny avezana ny avy any atsimo na ny avy any avaratra, ny atsimo ny avy any atsinanana dia mifankahay itsika eto dia izay indrindra mba hisondrotan'ilay teny malagasy, tazomana azy tsara hatramin'ny farany. Ato aminao zafikely ny mpanoratra. Misaotra indrindra ny télévision record aloha nandray anay tamin'ity fandaharana androany ity ary dia manamafy misaotra ihany koa, misaotra an'Andriamanitra fa mbola velona soa tsara ny zanany rahavavy anankiray 5-20 taona dia izy 5-20 taona. Zava-dehibe ho an'ny taranaka zany ny fanahana ray aman-dreny toy izany miaraka mankalaza ny 70 taona ny dadabe. Dia ny fahatelo tena resy lahatra za manokana zany ny maha-iray-tsika malagasy ary tokony hitandrina ihany tsika ao anatin'ny indrindra fa ny rivotra iainantsika ankehitriny, rivotra maromaro tsy ho tany saiko le izy fa dia anjarantsika ny mamakafaka an'izay fa ny fiteny malagasy no anisan'ny mampiray antsika indrindra. Dia ao anatin'ny fiteny malagasy rehefa vavahana dia ahitantsika ny fomba mampanao sy ny riba malagasy samihafa rehetra izay fankafantarantsika sy fankazahoantsika malagasy dia tokony tandrovintsika tahaka ny anak'Andriamaso mihitsy ny maha-iray antsika raha izay. Faharoan'izay hoe ny tokony hitenenantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika ny fiteny malagasy fa tsy tahaka ny firenena hafa tsika, tena tsy tahaka ny firenena hafa tsika dia izao iainana izay na dia eo aza ny fitambolombolon'ny rivotra manodidina antsika rehefa voakajy ny ray aman-dreny tsara ny ahafahany mampiroborobo ny fiteny malagasy ao anatin'ny tokantrano dia tsy very zay, tsy very zay dia iainan'le ankizy, tsaron'ny ankizy foana satria any am-paharatoko ny ankizy zany misy mipetraka foana hoe za malagasy fa tsy hoe olona hafa akory. Mamarana tanteraka fandaharana isika fa ararotiko satria efa andro vitsivitsy maromaro sisa dia hanamarika ny fetim-pirenena isika amin'ny 20 Jona. Voizina foana ao anatin'izay ny hoe firaisam-pirenena sy maharay ny malagasy izay mitovitovy amin'ny hafatra nataonao teo tompoko. Aminao ve manana anjara toerana ao anatin'izay fampiraisana ny malagasy izay sy ny fitiavana sy fanandratana ny tanindrazana ny fanandratantsika ny teny malagasy? Tena manana anjara lehibe araka ny efa niteneniko tany amin'ny voalohany indrindra hoe mifankahay mifankafantatritsika maningila tsofina kely fotsiny dia mieritreritra kely fotsiny dia izao ny hevitra izay dia afaka mifampiresaka. Marina fa misy napetraka tamin'ny rafitry satria izay ny rafi-pitondrana ny fanesy tamin'ny fanjanahantany dia tamin'ny repoblikan'ny fandimby dia misy ny atao hoe malagasy ofisialy fa misy ihany koa ny malagasy fitenim-paritra izay mandrafitra ilay malagasy ofisialy fa tsy hoe hafa mihitsy akory ny malagasy ofisialy dia hafa ny fitenim-paritra fa mandrafitra n'ilay malagasy ofisialy ny fitenim-paritra dia afaka mifankahay ao anatin'izay ka tena amin'izao fiten'ny fahaleovantena nazoantsika ny fiverenan'ny fahaleovantena izao indray
dia vao mainka aza ho lalivay ampitombo ny fitiavan-tandrazana tena atsika ny afahantsika mifankahay teny fitenenana fankahay toetra de rehefa zay ny aterak'izay dia firaisan-kina de rehefa mandeha misy ny firaisan-kina dia moramora koa ny manatratra tanjona zany amin'ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena. Amin'ny bebe amarana antsika azy mihitsy mikasika an'izay hoe aminao manokana ve tena manome lanja ny firaisan'ny malagasy sy ny fitiavana ny tanindrazana, ny fanomezana sehatra sy fanandratana ny teny malagasy? Tena manome mihitsy ary tokony ho asondrotra isan'andro ary asandratra mihitsy ny eran'ny teny malagasy mba ho an'ireto taranaka rehetra aorian'ireo satria dia tonga amin'ny teniny hoe ny rivotra mitsoka dia mba tsy ampifangaro an'le fitenenana amin'ny hafa ny ankizy fa mba hiteny mazava tsara ny teny malagasy. Zay ny faniriako zay. Ankasitrana nareo tompoko ny vahiny tato anatin'ny fandaharana aleo resahana hanao sehatra teto amin'ny Record Madagasikara tamin'ity alina ity. Voninahitra lehibe ho anay ny naneky anareo ny fanasana, ny fampiresahantsika sy ny fampizarantsika mahakasika ny mpanoratra Andriambavonjy Benjamina Ranaivo na ny Onja, araka ny nampahafantarintsika teo hoe maro ny mpanoratra malagasy tena nahavita be ho an'ny teny malagasy, nahavita be ho an'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny manodidina izay teny malagasy zay, kanefa mety hoe vitsy ny mahafantatra azy ireny dia rariny loatra raha ohatra ka amina fotoana hanamariantsika ny ray volana ny teny malagasy toy izao amin'ny fotoana efa ataontsika hoe efa hidirantsika makany amin'ny fanamariana fetim-pirenena toy izao, omena sehatra manokana iresahantsika mahakasika an'ireny mpanoratra ireny. Ankasitrana nareo ny vahiny teto fandaharana dia mirary soa nareo amin'ny fanamariana izay ho ataonareo amin'izay fa 30 taona naterahan'ny mpanoratra Andriambavonjy Benjamina Ranaivo izay. Isaorana ianao bebe ny vahiny teto fandaharana. Misaotra tompoko. Isaorana ianareo tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Fa araky ny nambarako tao anatin'ny fandaharantsika teo hoe antahanta kely ny mpijery ny fandaharana aleo resahana anao sehatra amin'ity alina ity dia misy boky izay asa sorany moa zany eto azonao amakiana sombony tao anatiny izay asa soratry ny mpanoratra Andriambavonjy Benjamina Ranaivo izay hoe ny mpijery fandaharana. Eny tompoko. Ity moa zany zao dia boky tambatra, boky voalohany ka hatramin'ny boky fahaenina zany mikasika an'ilay hoe obolana malagasy hazavain'ny Onja. Natolony an'Andriamatoa Philibert Tsirahana filohan'ny Repoblika Malagasy. Notolorako voalohany amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpanajana lehibe ny tongoa miokona sy asoan'ny fitenin-drazana dia ny boky ny obolana malagasy. Dia natolony ihany koa an'Andriamatoa Paul Radôdra Larosy filohan'ny Akademia Malagasy ary nisy sasiteny nataon'Andriamatoa Roger Rabesahala tonian'ny fandefasam-peon'ny Madagasikara. Dia ny teny fanolorana nataon'Andriamatoa Rajaona Siméon, agrégé de l'université, directeur du centre d'études et d'information sur la langue et la civilisation malgache tamin'ny fotoan'andro. Andao faranantsika amin'ny hoe saonjo mihoatra akondro, sakely mihoajoro. Ireo hazo nitambatra ho rindrina tamin'ny tranokotona na trano hazo fahizany no natsoina hoe sakelika. Koa ny zorony efatra tamin'ny tranokotona dia tsy maintsy lava noho ny sakeliny. Fa tsy nahazo nihoatra ny zorony ireny sakeliny ireny, ka hoy ny Taolo, aza manao sakely mihoajoro. Sendra tany lonaka kosa nefa hono ny saonjo nambolen'Andriamana ny tany, zandrin'Andriamanelo tao filaona teo akaikina lasora, ka ny joroka avo ny ohatra ny akondro efa namboleny tao koa. Gaga ny olona ary lasa ny pila anditra sy pila sitraka nilaza tamin'Andriamanelo sy nanome fo azy hoe aiza ianao ny andrina no ahita izay saonjo ka ohatra ny akondro toy izao, koa hevero fa ny zandriny iray anie zany no ohatra ny zokony, fa sakely mihoajoro zao koa mandinisy mihevera ihany. Dia nirehitry ny atezerana Andriamanelo ary maty novonoin'ny vahoaka Andriamana ny tany zandriny izay nanoho azy ka efa nidina ny ala teny ambohitra Andriananahary ka nonona teo lasora teo Ambomano teo anatrehan'ny zokony hahitany ny fanoavany azy. Nefa dia izany no nitranga sy ny hafarany, ka dia tonga obolana ny hoe aza manao saonjo mihoatra akondro, aza manao sakely mihoajoro. Hatreo indray aloha ary
fa mandram-piona ry mpianoavana. Soatra tompoko kanto loatra. Izay koa no antsika mamarana ny fandaharana alo resahanao sehatra tamin'ity alina ity. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.